Ofisoroana amin'ny fisandoana ny asany mpisolovava dia nanapa-kevitra ny olafitra ny mpisolovava eto Mahajanga ny ametraka ny sariny ireo mpisolovava rehetra izay miasa sy mivezivezy manerana ny fitsarana eto Mahajanga afana mamantatra izay tena mpisolovava marina ialana amin'ny fisandoana miseho. Fitsarana eto Mahajanga aloha zany no vanay azy ho anay avoka eto Mahajanga ny nanaovana azoa dia satria be dia be loatra ny olona misandoka ny asan'ny avoka dia mitrehitra zany izay hoe ilaina ilay fametrahana ny tableau miaraka amin'ny sarina eo ahafantaran'olona hoe iza ny avoka tena izy eto Mahajanga dia ireo zany izy hitanareo amin'ilay sary izay mipetaka eto amin'ny tribonaly dia ny cour d'appel koa zany vao apetraka ay dia ny any amin'ny manodidina ny périphérie zany ny toerana misy avoka Maivatanàna Mampikony Antsoy dia Mandritsara nanaovanay tableau mitovy amin'ny ihany koa fahitako azy tafiditra amin'ny ady ataon'izao fanjakana vavao anatin'ilay ady mikolokolo amin'ny izy satria be koa zany arak'izay lazaiko zay misandoka dia makamaka vola ty sy ary dia lazaina fa hoe avoka ny manao anazy nefa tsy izay ilay izy dia tafiditra tsara anatin'ilay ady mikolokolo atao amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Voalaza ny filoha lafitry ny mpisolovava eto Mahajanga fa efa voafantana avokoa ireo mpisolovava manerana ny Madagasikara ary afaka manao ny asany eny amin'ny fitsarana manerana ny nosy. Ny avoka dia ny olona izay mianatra an'izay zavatra izay moa ary ny olona voasoratra ao anatin'ny tableau ny ordre des avocats. Raha vao misy olona zany milaza fa avoka ankoatran'izay ankoatran'ny lista hitanareo io ary azonareo jerena ihany koa ny tableau ny ordre des avocats Madagasikara atao amin'ny bureau en section zany. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny Ramatoa filohan'ny olafitry ny mpisolovava eto Mahajanga Omaly. Vonina hitady vahaolana amin'izay ho filohan'ny Universitény Mahajanga izay lany eo ireo mpianatra ny université amin'ny fampandehanana ny raharahany fampianarana sy ny sosalin'ny mpianatra randrambana solitenan'ny mpianatra tena amin'ny campus Ambondrona. Tsarakaraka ny eritreretintsika ato amin'ny pon'ny Mahajanga mba hoe hitambatra izay mpianatra dia mba hoentina noherana ny lamina apetraka ny universitény Mahajanga tsy eto fa hitambatra zahay mba hisiany filaminana ato amin'ny zahay mpianatra samy mpianatra mba tsy hisiany korontana na adiady eo amin'ny mpianatra samy mpianatra ary hitambatra koa zahay mba hanamorana ny fifampiresahana amin'ny tompon'andraikitra ny université mba tsy hisiany hoe hafa ny zavatra resahana any amin'ny entité hafa dia hafa koa ny zavatra resahana ato amin'ny entité hafa. Zay zany tianay eo amin'ny fisina ka miangavy izay président université volany amin'ny fotoana ty mba hipetraka izay fifampiresahana zay tsy fianona ny feonay mpianatra mba tsy hisiany izay porontana zay zany. Anodingana ireto mpianatra eny amin'ny campus Ambondrona ireto amin'ny famahanana ny olana izay sedran'izy ireo mba tsy hisiany fitokonana lavareny ohatra ny fanazavan'izy ireo. Niezaka namahan'izay olana zay izay mpianatra tany amin'ny nanomboka tamin'ny 6 mai mandraka ty androany. Raha nahatsikaritra tsika ray aman-dreny sy ny tompon'andraikitra isan-tokony dia nilamy université satria nametraka izahay ny rafitra magnamafy firaisan-kinana mpianatra ka ankehitriny izahay dia mbola mahatsiaro ary mahita fa tsara izay dingina izay efa nataonay izay ka hahazo président université vaovao izahay atsoatsy ka tianay ny agnamafy izay solidarité nay mpianatra izay ka hahay fampiresaka isika amin'ny zavatra rehetra izay atao tsy ankanavaka io fa tsy tonga defa manao izay sempata na zahay mpianatra na nareo mpitondra. Ho fantatra amin'ny alatsinainy fa 1 ny volana Marsa izao izay ho filohan'ny Universitény Mahajanga. Totosan'ny maraina ny alarobia 9 Martsa 2024 ny fifanaovan-tsony fifanekem-piara-miasa teo amin'ny bureau maleo tena misana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fandrarana ny fonja ny marofoto eto Mahajanga. Fifanaraha-piara-miasa moa zany eo amin'ny fandrarana ny fonja sy ny bianco Mahajanga dia tsapatsika fa misy ny zavatra hitarainan'ny olona mahakasika ny kalitaon'ny asa eo amin'ny fandrarana ny fonja zay. Na ny fitarainana voaray io na ny feo eny na amin'ny alalany ianao manjery ihany koa ka tsika zany tsy afaka mipetrapotsiny manoloana toe-javatra ohatrareny. Ny tanjona antsika dia ny hoe ahoana ny fomba hanomezana fahafapo ny vahoaka eo amin'ny asa-panjakana.
ka ny fisin'ilay fifanaraha-piarah-miasa dia isaorana manokana ny fandrarana ny fonja nanaiky izy a tao anatin'izay ny hanatsarana n'izay fomba fiasa zay. Tsika zany tsy hijanona fotsiny amin'le hoe ampiaro ny lalàna dia saziony tsy manao tsy mety, fa misy ao zavatra tokony ho atsaraina ny fomba fiasa, izay le hidiran'ilay fisorohana n'ilay kolikoly. Misy ihany koa ao a ny fanabeazana tsy maintsy atao na ho an'ny mpiasa ny fandrarana ny fonja na ho antsika vahoaka ihany koa. Ka ireo rehetrarehetra reo zany no paikady hoentitsika hanatsarana ny kalitaon'ny asa manoloana ny fandrarana ny fonja ho tombontsoatsika mianakavy. Amin'izay fotoana izay zany mitovy tatana no andraisana ny mpanjifa manoloana an'izay fandrarahana ny fonja zay. Anisan'ny sehatr'asa tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly apetraky ny fitondrana ankehitriny ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana fa indrindra ny ao amin'ny fandrarana ny fonja ka vona tanteraka ireto farany ametraka izay rafitra anatiny miady amin'ny kolikoly izay. Ny irariana dia irariana zany ny hahatsaratsara kokoa ny fomba fiasa entre ny fandrarana ny fonja sy ny bureau malitena miady amin'ny kolikoly ary mba hangarahara amin'ny vahoaka ny fomba fiasa rehetra ao amin'ny fonja satria mantsy izy io tsy dia avy amin'ny mpandrarahany fonja loatra no mahatonga ny kolikoly agny anivon'ny fonja fa misy koa avy amintsika vahoaka, antsika no manipilen'ireo olona reo ka mahatonga firosoana agny amin'ny kolikoly. Ka manomboka androany ny asa rehetra izay ao tao amin'ny fonja dia tsisy andoavam-bola na infra ary ho hitanareo eo am-petadrindrina rehetra eo izany, ho hitanareo ihany koa ny responsable rehetrarehetra amin'izay asa izay tadiavinareo agny amin'ny fonja satria misy akay ao dia ao no midirige hoe ary ny fanaovana an'izao aty ny fanaovana an'izao ka soarana malokana ireo avy eo amin'ny bianco. Tsy maintsy misy ny tombanezaka atao ahafana mandrefy atraiza ny fampiarana ny ady amin'ny kolikoly teo amin'ity sampandraran'ny fonja eto Mahajanga ity ka ahafana mitazona ny tsara sy ny ezaka efa natao sy anarenana ihany koa ny tsy mety. Iamafy bebe kokoa noho izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny setry ny fandrarana ny fonja ka ho atao lahara-pahamehana sy ho modely ny fanaran-dalàna satria ny firenena lavitry ny kolikoly dia firenena akaiky ny fampandrosoana. Tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana iraisam-pinoana izay notanterahana tetsy amin'ny chapelle militaire Androva no nentiny ireo vady ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitandro ny filaminana vehivavy eto Mahajanga nanomboan'izy ireo ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izay natreny ireo solotena mpanjakana isanjokajiny avy eto amintsika sy ny solotena ny vehivavy avy any amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Izao fankalazana ny andro ny valomarsa izao miaraba manokana ny faritsy Mahajanga izay mandray koa ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy manerana ny Madagasikara amin'ny sivambifolo sy roa arivo ity koa dia engany eto ho tanteraka tsika atsanga sy andavana izany fiaraha-mankalaza eto amin'ny faritra izay misy antsika izany. Aminay izao zavatra zao hitondrana ambava fiainanay satria ianareo malala ny zavatra iainanay etony tandro filaminana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia izay no nampiombo anay efatra roapota izay soloana efatra amin'ravavy mianatra tena eto zao nanokana ny andro mialohan'ny andro fankalazana ny valomarsa anaovana an'izao fitoam-pivavahana izao mba fangataham-pitahina an'izany fiarahamonina izay misy anay eo anivon'ny fitandrona ny filaminana. Afatra nentin'ny mpitandrina manokana ho an'ireo vehivavy vadiny mpitandro ny filaminana sy ireo vehivavy mpitandro ny filaminana tao anatin'ity fitoam-pivavahana ity ny hitondrana ambavaka ny vadiny sy ny ankohonany ary hipetraka hatrany ho modely izy ireo eo anivon'ny fiarahamonina izay misy azy. Roa faingo 350 isanjato ny tapisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana eto Madagasikara izany hoe miisa 730 sy 974 sy 10 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana ka mananjo ifidy amin'ireo fifidianana tanterahina eto amin'ny firenena amin'ny ity taona ity. Raha 520 sy 700 sy 7,000 sy 3 sy 7 tapitrisa izany tamin'ny taona 20 sy 20. Averina eny amin'ny fokotany ny lisam-pifidianana manomboka izao ka manana 20 andro ireo mpifidy anamarinana izany.
tsy misy ny fiemorana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa dia raikitra amin'ny 17 ny volana May ho avy izao ary farana amin'ny 12 ny volana Marsa kosa ny fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo ilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka. Dahalo miisa 20 no nanafika tao amin'ny fokotany ny Ampanasan-damba commune Ambanivohitra Betrandraka district ny Tsaratanàna ny lahady 2 ny volana Mars ifony latsinainy 3 ny volana Marsa teo. Nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ireto dahalo ireto. Toy ny mahazatra azy ireo dia nakatakalonayna ireto andiana-dahalo ireto ka vehivavy roa no azon'izy ireo ary dia nitaky vola 100 millions d'ariary amin'ny fianakaviana. Avy hatrany moa dia nanaradi ny gendarmerie pirenena any an-toerana sy ny fokon'olona.